piasa gasy iray maty filipianina 4 voadaroka Ambohitra Manjaka mety afara amin'ny tribunal ny fandroana ny ekara Masindahy Hassan Liban nisy nandotro sy misalovana ny asanay hoy ny syndicat SBPM politique fankatoavan-drajoelona ny sisa tsy azon'ny société civile iny vaovao Antsiranana Toliara Mahajanga Toamasina fankalazana ny fahafito amby roapolo taona ny number 1 na resaka ny fety tany Mosibe piasa nisy Matexa Toliara mitaky ny zony ny fitondrana tetezanita vahoaka ny Mahajanga tampony sy naniry ny atiny championnat de Madagascar de rallye 2010 antsika ny laka fahamaranantsika ny fion gazety izao antoandro izao ny gazety Soa ny gazety Jejo Patisy Karena mpianaka mpanao rally izaho tokony ary izy toko fahasalamana tsy fisian'ny firaisana ranofo nandritra ny fitondrana voka tsy misy fiantraikany amin'ny zaza saingy nahoana ny mifalifaly ao anatin'ny korontana ny lehilahy izay ny mikasika ny ivery gazety izay ny fitiny namana Aurelia Rafinka fa ameloany anarantsika ireo vaovao mikasika ny tampikarama ny sefokotany any alalanjorofo ny tontolo ny fandriampahalemana any amin'ny faritriny dia arantsika ny fitidian'ny filohan'ny fikambanana fity Ramatomialy Rajoela vadan'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita ny akany mpaiza Zazakamboty Étoile du Matin ny Ambohitra Manjaka fanampina marobe moa izay nety n'ity fikambanana ity ho an'izany akany izany tahaka ny fanaony amin'ny asa soa eto Madagasikara aingo Rabarilala sy Andry Radonarvao mitatitra ny andindiny manodidina an'izay vaovao izay. Tamin'ny taona 2017 no niverina ny hodina indray ty akany fitaizana Zazakamboty Étoile du Matin eto Ambohitra Manjaka ity raha efa tamin'ny taona 2017 no niorenany voalohany tamin'ny alalan'ny Dr Akotobe Andamaro. Folo no mikarakara ireo ankizy 3 mianadahato amin'izao fotoana izao ka raha matoa Charlotte Rakotobe Andriamaro no taleny ity akany ity. Ankoatran'ny avy eto Ambohitra Manjaka dia misy amin'ireto ankizy reto ny avy any amin'ny faritany toy ity ankizy iray ity izay avy any Ambatondrazaka. Misy hoe itaiza Zazakamboty aty dia le sahirana reny ray aman-dreny tena katy. Nandritra izay 20 taona izay ary dia efa zato mahery ireo ankizy nivoaka tato ka efa misy amin'izy ireo lasa mpampianatra, dokotera na pastera. Manaprofo izany hoy ny filohan'ny fikambanana fity Ramatomialy Rajoelina fa na dia Zazakamboty aza dia afaka mahatratra tanjona lavitra rehefa miezaka sy misy fikirizana. Ariana tokoa mihitsy ary reko fa soa fianatra tokony raisina modely ho an'ireo akany taiza Zazakamboty hafa rehetra ny lalany zoran'ity akany Étoile du Matin ity. Misy ny toerana tahakitony izay azo atao tsara ny manovo soa avy aminy satria na sahirana sika eo amin'ny fiainana dia afaka mamela lova tsara ho an'ny zanantsika. Tsy inona izany fa ny fianarana ratolina. Entana sy sakafo maro isan-karazany toy ny kidoro, lamba firakotra, fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, fitaovam-pianarana ary no natolotry ny fikambanana fity androany. Misy ihany koa toy ny mahazatra ny fizahana nify sy ativava ireo ankizy. Nisaotraka tamin'ireo fanomezana be dia be izay nomero ren'ilay ankizy. Mafana tsara izahay tamin'ireo akanjo nomero ireto. Engany mba hotain'Andriamanitra sy hotain'Andriamanitra ianao sy ny fikambanana fity izay tarinao. Manana fihetiko ny mahandra sy ny kamboty rehetra. Saotra ny malala. Any Analanjorofo miavaka ny fomba fiasan'ity faritra ity satria mialohan'ny andoavana ny tambikarama ny ireo sefokotany dia nisy ny tombanezaka ny asa vitan'izy ireo ka mishanina sy ny TVM Analanjorofo tatitra ny andinindininy. Alohan'ny andoavana ny andaminy teo an'ny sefokotany dia misy ny tombanezaka tao momba ny asan'izy ireo aty amin'ny faritra Analanjorofo. Tsy maintsy arahana ny asa vitan'ny sefokotany satria izy ireo no fototra ho amin'ny fampandrosoana. Teto amin'ny distriktan'ny Fanirivasinanana dia tantarana teto amin'ny tanipokon'olona izany évaluation na tombanezaka ho an'ny sefokotany zany. Misy ny mahavoa, misy sy dia mahavoa firy amin'ireo sefokotany reto raha tarafina tamin'ny fomba fiasana. Nakisapaka ny commune roa ambin'ny folo nakana samfinana sefokotany nanaovana izao tombanezaka izao. Ho an'izay hita fa mandroso ary tsara ny asana dia amporisina fa ho an'izay hita kosa fa sy maharosarosa dia omena azy ny taridalana ho amin'izany. Anisan'ny sarana azy ireo ny bokim-bahiny sy ireo firafitry ny asa amin'ny ankapobeny.
raha ny teto amin'ny district ny fenerivasinanana manokana dia manodidina hatrany amin'ny 7 tapitrisa ariary ny total ny indemnité zany chef fokontany zany nandritra ny bolana voalohany tamin'ny tetoana 10 ity noho izany dia tsy misy haraha maso akaiky ny asa ataon'izy ireo fa ny volam-panjakana dia natao ho an'ny olona hiasa. Mbola ny analanjorofo ihany amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana dia tratra ny mpanao zigara osoka tany analanjorofo ary voasambotra tetsy Ambohita ihany koa ireo mpanao permis de conduire osoka ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga io tetsy Akorondrano kosa tratra i mainty izay mpivarotra sy mpifoka rongony indray warantsika ny manodidina andreo vaovao ireo miaraka amin'ny Janine Rivomalala sy Kamishanina. Tamin'ny iraika amby telopolo jolay folo sy roa arivo no nitrangany ity raharaha ity tratran'ny lehilahy lehibe iray efatra amby enimpolo taona nipipity eo akaikin'ny popo fatsakana rano teny Akorondrano mainty niteny azy toerangahy fa tsy mety ny fihetsika ataony volony nefa no nasitriny an'izany novelesiny tamin'ny tavoango ny lohan'ilay rangahy vaky nitory ary io lehilahy io ary naka sertifika medikal nahazo tsy fahafahana miasa 17 andro nandefasan'ny polisy fiantsony mainty nefa tsy tonga nanatona ny braon'ny polisy na dia fanatsony indroa azy ny talata 10 aogositra tamin'ny ora sasany izy no voasambotra teny Akorondrano ary natratrarana fonosandrongony misa 3 tany anaty sakosy netiny fantatra tamin'ny fanadihadiana fa sady mpifoka no mpivarotra rongony izy ary araka ny tatitra avy amin'ny fokotany misy azy dia bisetrasetra efa natolotra ny fitsarana omaly mainty fa voasambotra ao amin'ny polisin'ny faritany Amboda ihany koa ny lehilahy iray sy vehivavy iray mpanao permis de conduire osoka. Lehilahy iray no nakahan'izy ireo vola 4 sy 1 hetsy ariary vitan'izy ireo tokoa ilay permis de conduire fa rehefa nety nanao marinina tetsy amin'ny sapandrara mikasika ny famoahana permis tetsy Amboda dia fantatra fa osoka no fandriany ireo mpanao osoka ka nilazana fa misy olona hanao permis tonga teo amin'ny fotoanany fanomezana tokoa izy ireo ka voasambotra teo Amboda akaiky ny faritany omary alarobia 20 aogositra. Tsy izany fa Rakotondramanana Justin 17 taona monina ny manakambahiny sy Asafindravelo Honorinina 17 taona monina eny Tanjombato. Ny zoma fa 3 ny volana Jolay dia naray vaovao ny polisy pirenena tamin'ny alalan'ny andro masimpokan'olona fa misy olona 3 avy any Toamasina mivarotra rongony tafiditra raha teto Vavatenina. Na rehefa naheno zany dia nanao ny fanarandia ny polisy pirenena. Rehefa natao ary ny fanarandia dia tsy rongony no tratra fa sigara tembakona angonin'izy ireo ny pakena godoloka dia sisteman'ny tembakona dia ino no averiny amidiny mora eny amin'ny mpivarotra. Misy olona hafahafa avy any Tamatavy tonga mitondra entana hafahafa ny eritreritraneo moa zany tamin'io dia ny eritreritra hoe rongony kanto zany rehefa nanao ny intervention zany ny tompona andraikitra avy amin'ny police nationale dia hitany izy olona tonga dia nanao intervention moa izay sy interpellation dia roa zany tafaporitsaka ao anatin'ny lieu public moa izy dia mba tsy bavure zany dia nanao tifidanitra fotsiny zay dia anankiray zany tratra dia ireo valeurana 60 millions io zany totalin'izy rehetra ireo. Efa nandalo teto Fenerivasinanana moa reto mpivarotra sigara vita amin'ny tembakony reto saingy mailo ireo mpivarotra teto ka tsy nisy nandray ny entana natolotra izy ireo. Ohatrina ny amarona zareo atravers 5 000 ny carte anareo sy naka tsy naka nefa nafantaranareo tena efa sisa dia sisy piaka fa tsy mitovy amin'ny prix izy magasin dia tsy nalaka fa manodidina ny 5,000 ka hatramin'ny 7,000 ariary no izany ivarotan'izy ireo ny ray kartosy amin'ny sitara godoloka manao ansoavo amin'ny vahoaka rehetra no izany ny faritra Angalanjirofo sy ny mpitandro ny filaminana mba efa hanome tanana sady hanome vaovao momba ny fiamongorana andehan'olo rasy ireny. Aftan zavatra hafahafa mihitsy moa ity fitadiavam-bola ity fa mbola any Analanjirofo dia vazaha 3 indray manao fihetsika mamoafady tamina trano fandizana iray tany Analanjirofo izany hoe nitanjaka tao amin'ity trano ity ka nosambory ny mpitandro ny filaminana ka Mishana sy ny TVM any an-toerana no mitatitra ny andinindininy. Tsy mandefitra amin'ny fizahantany mamoafady ny faritra Analanjirofo ny sabosy faran'ny volana Aogositra teo dia teratandrenany telola no voasambotry ny polisy pirenena teto Fenerivasinanana. Antony dia nanao fihetsika mamoafady tamin'ny trano fandizana iray teto tapitanànan'ny Fenerivasinanana izy ireo. Manao fihetsika misamborana izy ireo manao ny ataon'ireo dia mba zavatra hafa fa ireo masombahoaka kosa manao fihetsika mamoafady ohatran'izany tantala apiderme zany fiantsony anazy amin'ny terme juridique zany dia manjary manahirana be anay zany zay amin'ny
indrindra fa hoan'le tanora vavytsika na manoloana n'le fomba mifanoatsika zany de io so coutume-tsika malagasy tsy mety hoe zany fihetsika zany masombahoaka ohatran'izany